Taranja bola lavalava napetrano lalao iresa-pirenentsika tamin'ity farany herinandro ity saingy tsy nahazo mijereny rehetra moa izany faninana izany satria no ny antony amin'ny lafin'ny fitandrona ny filaminana ho an'ny ireto mpilalao avy any ivelany reto dia tsy netiny lalao amina mpijery marobe izy ireo ka dia tetsy amin'ny kianjan'ny Malakamo manao tanterahana izany lalao izany izay nomotsan'ny Makide Madagasikara latsaky ny 13 taona tamin'ny isa mavetra 2024 ireto ekipa avy any Dubai ireto mitondra fanazavana mikasika indrindra izay Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny fédération. Voalohany aloha zany ty zalahy reo zany dia mpanao bola ohatra hoe sélection any Dubai any zany reo mpanao bola misy mpanao rugby à 7 mpanao rugby à 15 ohatran'ny équipe nationale kely any reo zany hoentin'le fondation izay anampy ny fédération malagasy rugby zany na malagasy rugby amin'ny zavatra rehetra ataony raha ny tena izy zany ty match ty dia tokony natao tany amin'ny kianjana larobia nisy fidiram-bola tena hoe match officiel kanefa le zava-nisy tamin'ny 26 juin reny dia raleo mpilalao sy zareo le fondation tona le mpilalao reto zany dia natao ohatra ary na ny fédération koa na ny malagasy rugby zany dia naka précaution hoe aloha atao huis clos le match fa mba tsy isian'ny olana zany satria na ny malagasy rugby raha dia izay tsy hoe tondran'ny ty baolina lavalava amin'ny zavatra tsy sao dia misy ny accident ohatran'ny tsanga ireny zany ary izay no mahatonga ny hoe ety amin'ny kianjan'ny Malakamo ary efa jereo ary zao natao ohatrany hoe kilôla izy nefa jereo ihany ny olona tonga nijery baolina teo efa be da be ihany ka noho izany izay no nahatonga an'izay hoe match izay natao tetỳ amin'ny kianjan'ny Malakamo zao zany.